Vita hatreo zany kabaro mahakasika andriamatoa Andry Rajoelina satria niakatra ny soratra raha toa ka avy nanao an'iny latsabato iny ry zareo tao amin'ny Assemblée nationale tao Madagasikara tao tamin'ity androandroany ariva ity. Ka arakin'izay latsabato zay dia lany eny amin'ny fialany andriamatoa Andry Rajoelina tsy ho filohan'ny Republikan'i Madagasikara intsony. Ka ny pitipitsony mahakasika an'izay ny fakafakena amintsika atao anatin'ity video ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadino ny milike ny video antsika ary tsarovatra trany ny Abonneo amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tsy ampendrela moa isika fa avetrany tonga de vavany ndahoary. Ny tonga tsy miaraba hono namantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tahapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ny androandroany ity. Arakin'izay efa natsipoko zay dia ny mahakasika ny raharaham-pirenena izay mafana dia mafana amin'izao fotoana izao no tena iompanantsika ato anatin'ity video ity. Araky ny vaovao izay nihely tamin'ny riva teo mantsy dia nieritreritra ny handravana ny teny miaram-pirenena andriamatoa Andry Rajoelina. Ary nilaza mazava tsara andriamatoa Chaine izay sombavamboaka voafity tao toliara voalohany fa tsy manankery izany fandravana izany hoy ny nambarany hatrany. Tsy manankery ny fanapahan-kevitra sy didim-panjakana izay navoaka ny andriamatoa Andry Rajoelina izay mandravana ny teny miaram-pirenena hoy ny sombavamboaka Chaine satria tsy naka ny hevitry ny filohan'ny teny miaram-pirenena atoa tokely Justin ny tenany. Voavy niresaka taminy aho hoy Chaine ary niteny izy fa tsy nisy ny antso na naka-hevitra izany. Milaza tokoa mantsy ny andininy fa 60 amin'ny lalam-pandroenana hoe azo ny filohan'ny Republika atao ny fandravana ny teny miaram-pirenena rehefa avy nampahafantatra ny Prime Ministra sy naka ny hevitry ny filohan'ny teny miaram-pirenena. Taorian'izay moa dia iny ny hitany be sy ny maro iny ny fivorina tsy ara-potoana teny amin'ny teny miaram-pirenena izay niafara tamin'ny fifidianana. Raika amin'ny 30 no nandatsabato tamin'izay fanonganana ny filohan'ny Republika izay ary miraradraraka ny wi tao anatin'izany rehetra izany. Raika amin'ny 30 ny vato tao anatin'ny vata fandatsaham-bato natao ny fanamarihana talohan'izay. Misy ny nifidy mivantana ireo sombavambahoaka, nisy ireo izay nanome procuration izany hoe olona hafa no nindramina nandatsaka ny vatony. Raha fanesorana amin'ny toeran'ny filohan'ny Republika dia mila safidy roa ampahatelony ny teny miaram-pirenena izany hoe latsabato 7 amin'ny 120 izany no tedavina. Araky ny zavanisy tao an-toerana trany lany ny fanonganana andriamatoa Andry Rajoelina satria lany ny eny izay nahazo vato 30 tamin'ny repofidy 130 tsy nisy nanao tsia ary vato maty kosa ny iray tao anatin'izany fifidianana izany. Mazava arak'izany fa naongan'ireo solombavambahoaka andriamatoa Andry Rajoelina tao anatin' izay fifidianana izy ireo izay hatrany. Natao mo ity fifidianana ity tamin'ity androandroany 14 Oktobra 2024. Marina fa misy solombavambahoaka avy amin'ny vondrona parlementaire iromara tonga nandatsabato tany an-toerana tany. Mbola entina eny amin'ny fitsarana avy mbola lampandroenana moa ny raharaha taorian'izay fifidianana izay. Ka ao anatin'izany rehetra izany nilaza mazava tsara ry zareo avy ao amin'ny Capsat raha toa ka nandray fitenenana teny amin'ny 13 Mai teny tamin'ity androandroany ity. Firenena tsy misy mpitondra ny eto handray andraikitra izahay hoy ny Capsat teny amin'ny 13 Mai tamin'ity androandroany ity. Mazava arak'izany fa ry zareo ireo no handray an'izay fitondrana izay mandrapahisy ny fifidianana filoham-pirenena manaraka indray izany hoe hiroso amin'ny fitondrana Miaramila na izay antsoina hoe directoire militaire izany ny Madagasikara ao anatin'izany rehetra izany. Maro no maneho hevitra manoloana an'izao zavatra mandalo izao. Hoy hatrany andriamatoa Hajo Andry Rajoelina amiko tsy fanonganam-panjakana velively no mitranga amin'izao fotoana izao fa fandraisana andraikitra ny tanora ny olo-pirenena ary nitafika manoloana ny zavamisy iainan'ny firenena. Hoy hatrany ny ampahany amin'ny fanehoan-kevitry ny andriamatoa Hajo Andry Rajoelina tao amin'ny Global Africa mahakasika ny fiainam-pirenena ankehitriny. Mila makatahaka ny filohan'ny teny miaran-doholona i andriamatoa Andry Rajoelina ka hanana fahendrenana hametra-pialana tsy misy atakandro. Tokony hanampy any Madagasikara amin'ny fanarenana ny fiainam-pirenena ny fiarahamonina iraisam-pirenena mba hananganana ny firenena maro toerana demokratika ary manaja ny zony vahoaka hoy hatrany ny nambarany. Araky ny fanambarana avy amin'ny Jadem
na jeune acteur pour le développement et de l'éducation à Madagascar. Miombo tanteraka amin'ny fitakina aradrariny ataony vahoaka izy ireo indrindra ny eo anivony fanabeazam-pirenena. Matoa tsy mahomby ny fanabeazana dia isany antony mahatonga izany ny tsy fahaizany tantana. Isany sosikevitra arosin'izy ireo ny fandanjalanjana araky ny tokony ho izy sy hifanaraka amin'ny tena filana ary ny zavamisy ny tetibola omena ny ratsana rehetra eo anivony ministera. Araky izany rehetra izany dia tena mifalevanja ny vahoaka marobe manerana nosy amin'izao fotoana izao raha toa ka efa ny andry ela an'izay ho fanonganana any Andriamatoa Andry Rajoelina izay satria izany foana no hirahirainy rehetra tao anatin'izay fotoana lavalava izay nisy ny tolona sirotaka tetstero izay ary tsy nanaiky lembenana hatramin'ny farany moa ny vahoaka sy ireo rehetra izay lohandohan'ny mpisorona tao anatin'izay tolona izay raha toa ka tsy tanteraka izay fanirian'izy ireo izay ny amin'ny hoe fialany Andriamatoa Andry Rajoelina sy fandravana ny gouvernemanta izay tarihiny sy ireo rehetra miaraka aminy satria tsy nahomby izy ireo araky ny volazan'ny be sy ny maro ka izay no antony tsy maintsy nirosona amin'izao zavamisy ao Madagasikara amin'izao ankehitriny izao. Tsy ny olona ihany ny olona eto araky ny volazan'izy ireo hatrany fa ilay rafitra misy hatramin'izay mihitsiny no mila fanovana. Ka tsy hijanona eo amin'izay fa ny soran'olona fotsiny ny voaka malagasy rehetra amin'izao fotoana izao fa hiroso amin'izay ho fanovana rafitra mba hirosona amin'izay hoe ho fampandrosoana sy fitsinjovana ny hoavin'ny taranaka mampara mba hiadina amin'izay endrikendrika Andry Rajoelina na ihany koa izay hoe tsy fanomezana hajany sy lanjany ny vahoaka eo ihany koa izay endrikendrika ny fanandevozana na ihany koa ny tsy fahaleovantena ankolaka izay nahazo any malagasy efa hatramin'izay. Araka izany dia tokony hifototra amin'izay hevi-dehibe izay tena amin'ny tanjony rehetra izay zany isika manomboka eto fa tsy sanatria kory ndi fototra amin'ilay hoe fanesoran'olona fotsiny nefa rehefa hifidy indray amin'ny manaraka dia teo ihany ny teo hoy ny hira izay ka izay indrindra no tokony samby mailo ny rehetra amin'izao fotoana izao ary tokony ho avoly ao anatin'ny sainy be sy ny maro fa tsy ny olona mihitsy ny olana eto fa ilay rafitra nisy hatramin'izay no tena rongoro fototry ny afo tamin'izao fampahantrana lalina izay nahazo any Madagasikara sy ny malagasy rehetra izao. Teo ihany izay resaka rafitra izay fa misy ihany koa ireo vondron'olona maro izay hoentiny fitiavantena sy hoentiny ilay hoe tsy maty manota etseroa dia lasa manao foana ao anatin'izay fitiavantena izay hany ka lasa manangokarena fotsiny ny ataony sasany mandritra izay fempotoam-piasany izay ka dia andrasantsika eto izay fanapahan-kevitra avy any amin'ny HCC manoloana an'izay fanapahan-kevitra izay noraisiny resony bavamboaka rehetra tamin'ity androandroany ity. Izay no masaka azonarosy tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany azadindro ny milaiky ny vidéontsika ary tsarovoatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahabaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.